firenena efa mifankafantatra tsara amin'ny fiara-miasy Madagasikara sy Chine. Vao maika hiamafy ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta ao anatin'ilay finiavana la ceinture et la route. Na dia eo aza ny fisian'ny fifanankalozana ara-kolontsaina sy ara-tsosialy dia mbola mitazona toerana goavana ny ara-toekarena. Azo vahana kokoa ny fampivelarana ny toe-karenan'i Madagasikara sy Chine ao anatin'ilay la ceinture et la route izay tsirikevitra naroson'ny filoha sinoa Xi Jinping tamin'ny taona 2012. Toy ny stratégie rehetra trandrahana amin'ny fampandrosoana dia manana ny fahaiza-manaony ny firenena sinoa eo amin'ny stratégie ara-toe-karena. Firenena nahantra toa ny Madagasikara ihany Chine tany amin'ny taona 70 tany. Saingy noho ny finiavana nametraka ny fisokafana tamin'ny firenendrehetra noho ny fahasahian'ny voatra nandresy ny sakana napetraky ny fahantrana dia tafavoaka tamin'ny laviny rehetra i Chine. Mbola vao maika aza hanampitosika izay fisokafany amin'ny firenendrehetra izay ny nanangana ny ceinture et la route izay hiaraha-miasa misimisy kokoa amin'ny firenena maro. Sehatr'asa maro no azo ifanankalozana amin'ny Chine izay efa lasa lavitra tokoa amin'ny traikefa maro lafy. Ho an'i Madagasikara manokana, mamelabelatra ny mahazava-dehibe ny ceinture et la route ny filoha malagasy Andry Rajoelina nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fahitalavitra CGTN français tany Beijing nanatrika ny fiaonam-be FOCAC tamin'ny volana septambra 2024. Je suis très satisfait de ce voyage en Chine. J'étais vraiment impressionné par l'avancée de la technologie en Chine. J'ai visité plusieurs usines qui sont complètement automatisées et je me suis dit avec la délégation que nous sommes très impressionnés de l'avancée technologique en Chine. Et à travers le savoir-faire et à travers la technologie de la Chine, je suis convaincu qu'on va accélérer le développement aussi de Madagascar. 3, 2, 1. La Chine a fait un grand pas dans le domaine de la technologie, ce grâce Mandrafitra fifandraisana amin'ny Madagasikara avokoa ny firenena tsirairay avy hitrandraka fiaraha-miasa maharitra. Fa miavaka kosa nefa ny fifanankalozana misy eo amin'ny Madagasikara sy Chine satria efa nisy hatrany ny fifampiresahana teo amin'ireo fitondrana nifandimby teto amintsika. Mifameno ny filan'ny Madagasikara sy Chine hatramin'izay. I Chine izay isan'ireo firenena mandroso dia nanome tanana hatrany ahafahany mahita tombontsoa amin'ny alalan'ny fifanankalozana ara-barotra, ara-tsosialy, ara-kolontsaina. I Madagasikara kosa amin'ny maha-firenena mbola mikatsaka ny fampandrosoana dia manana tombony betsaka ahafahany manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fanamboarana foto-drafitr'asa, fanitarana ny fambolena, ny fampiroboroboana ny fizahan-tany, ny famoronana asa amin'ny alalan'ny fananganana indostria goavana, ny jono, ny angovo, ny fitrandrahana ny harena-kibon'ny tany. Nandritra ny fitondrana mifandimby dia efa ny fampidinika hatrany momba ny fomba anatanterahana ireo tetikasa goavana ny mpitondra malagasy sy ny gouvernemanta sinoa. Fifanarahana maro no efa nifanankalozan-kevitra tao anatin'ity ceinture et la route ity.
mazava ho azy irika iray azon'ny Madagasikara araraotiny izany anatanterahana ireo karazana tetikasy mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Manazava ny heviny kasika ny fahitan'ny fiara-miasa amin'ny sinoa amin'ity ceinture et la route ity Andriamatoa Robinson Jean-Louis masovony Madagasikara ny Chine. Ny azy aloha dia efa misy planina matipaika mihitsy ka ny azy efa isa-taona ireny dia efa jeren'izay hoe ahoana ny jery-totoka inona ny vita inona tsy vita. Ny antsika koa moa mba misy planina fa tsara jerena ihany hoe inona ny vita inona tsy vita fa maro be no vita. Ary Madagasikara anke dia anisany voalohany foana manao signature an'ireo accord de coopération de développement amin'ny sinoa na le ohatra zao la route de la soie zao one belle one road zany hoe ceinture et la route tsika nanao signature ireny ary tsy miady mihitsy fa tsara mifandraisantsika amin'ireo sinoa. Rovina ozy ianao voalohany ge tsika somary vitsikely ihany ny olona telopolo tapitrisa anazy ray lavitrisa. Samy resy lahatra avokoa ny rehetra fa mety amin'ny Madagasikara ny fiarah-miasa amin'ny Chine. Malalaka raha teo amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny firenena malagasy isafidy izay mpiara-miombina antoka tiany hiarah-miasa amin'ny maha firenena mahaleo tena sy manana ny fiandrianany azy. Thank you very much. Zongma yoe wanse. Ny tena ventikevitra fonosin'ny tetikasy no volavolain'ny Chine mikasika ny ceinture et la route dia ny ampivelatra ny tanjaka ara-toe-karena mifandraika amin'ny fampiasam-bola goavana. Tsy dia mivalabatra loatra amin'ny resaka politika i Chine ao anatin'ity tetikasy ity fa mibahan-toerana kokoa ny ampifondronana ny hevitra hitondra makany amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena. Raha ny fiazakazaky ny toedrara maneran-tany tokoa mantsy mifaninana miala ao anatin'ny gejany fahantrana ny firenena tsirairay avy izay mbola lazaina fa andalam-pandrosoana amin'izao fotoana izao. Samy mikatsaka izay fomba fampandrosoana mety aminy ny tsirairay avy. Efa rivotra mitsoka eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana raha teo ny filamatry ny firenena misandratra na ny pays émergent. Tsy misy manaiky lembenana hijanona ho mahantra intsony fa efa samy mihazakazaka hivoatra daholo amin'ny fisandratana. Tsy diso anjara amin'izany i Madagasikara. Tsy mahagaga arak'izany raha ny lafiny ara-toe-karena no mahasarika ny firenena mba ampandehanana aingana ny fampandrosoana ao aminy. Izany indrindra no efa tsinjon'ny filosona Xi Jinping tamin'ny nametrahany'ity tetikasa goavana ceinture et la route ity izay nokendreny ahatratra firenena maro eto ambonin'ny tany hiarahanambatra ny fomba fijery ampivoarana ny toe-karena. Tsy zoviana amin'ny maro amin'ny fifandraisana amin'ny sinoa Andriamatoa Andriamananoro Augustin solombavam-bahoaka ny Madagasikara sady efa nitazona andraikitra maro teto amin'ny firenena malagasy. Toy izao ny fanazavany mikasika eo ceinture et la route hiarahana amin'ny zareo sinoa io. Ny atsotsika hoe ceinture de la route dia isan'ny vina lehibe napetraky ny fitondram-panjakana sinoa io zany mba ahafahan'ny Chine ny ceinture mahatsatra hoe mahafehikibo anazy zany hoe mampiray mampitambatra ary ilay route avy amin'ny lalana io tady io tsara fa raha iresaka ny Chine sika dia miresaka ny antsoina hoe longue marche dia mahotsy atonga nanao dia tongotra ray alina kilomètre. Iresaka otsika hoe route de soie ny ainginy zany hoe nampalazo ny Chine tamin'izany fotoana zany dia nitondra ny akora fototra la soie fa indrindra ny fahaiza-manao ny Chine tamin'ny ravin-damba zany vita amin'ny la soie nentina namidy tany faritra Eropa
tsinanana sy hatrany toerana rehetra zany hoe midika zany fa rasa karazana expansion économique ny faiza manao ny sinoa hatramin'izay dia tsy nijanona no tazominy ho azy ireo samyre any fa nentina zany io zavatra io nampiray an'izao tontolo ary naiza zao hitantsika angambany tsy misy firenena eto ambony tany ka tsy ahitantsika zavatra vokatra avy any Chine. Route de la soie ihany izy ity fa nivoatra kokoa ny fomba namolavolan'ny Chine azy. Ny route de la soie moa dia tsy inona fa ireo lalana nosoritan'ny Sinoa nitondran'ny fifanakalozana ara-barotra tamin'ny fotoan'androny. Noho ny fivoaran'ny tsirikefitra anitatra kokoa ny fiarah-miasa amin'ny firenena rehetra dia nitatra eo amin'ny lalana andranomasina kokoa ilay finiavana ampivelatra ny fifanakalozana ara-barotra. Mahafoaka firenena maro ny ceinture et la route satria dia lasa ara stratégique kokoa ny zotra lalovany. Inona avy ary ny tombony ara-toekarena mety ho azon'i Madagasikara? La route de la ceinture ouvre une nouvelle perspective pour le commerce, l'investissement, le développement économique et surtout la connectivité entre nos régions. Elle offre la possibilité d'échanges culturels, d'apprentissage mutuel et de coopération dans les domaines allant de la technologie et la protection de l'environnement. Elle représente un engagement envers la solidarité et l'amitié. Elle incarne également l'idée que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons surmonter les défis les plus complexes et réaliser des progrès extraordinaires. 我们不是高头大马，我们是美丽的梅花鹿，背上拖着是福袋，我们所到之处把祝福也送到各个地方。今天呢，我们把这个宝贵的礼物送给我们两个那个促进会和那个商会哈。谢谢主席，主席把一带一路上的黄金都用路给我们驮过来了，让我们大家给点这个祝福，给点恭喜，掌声有请。同时我们回赠一下，我们也回赠这个主席把马达加斯加的宝贝这条船载回去。Ny tsy tokony ho adinoina aloha dia efa dingana lehibe ny nahavoafidy an'i Madagasikara ho isan'ny firenena iara-iasa ao anatin'ny tetikasa ceinture et la route. Karazana vondrona iray ifanakalozana ny fiarahana amin'ireo firenena maro izay samy ifaneraserana ao. Fa ny tena misongadina dia ny fisokafana iarahana amin'ny Chine izay firenena anisan'ny be mponina eto ambonin'ny tany. Tombontsoa maro no azo trandrahana raha ny fahabetsahan'ny mponina izay fotsiny no resahana. Mbola mivelatra tokoa ny filan'ny tsena raha jerena ohatra ny sehatry ny fiompiana. Grâce à notre détermination commune, à notre esprit d'audace, de partenariat, nous pouvons réaliser des avancées significatives dans la mise en œuvre de la route de la ceinture et ouvrir une voie à un avenir plus prospère dans Madagascar. Let's make Madagascar great again. Anticipons l'avenir en mettant dès maintenant les fondations des valeurs communes, des intérêts partagés, contribuant ainsi à la réussite collective d'une vision stratégique de notre développement pour un meilleur épanouissement de l'humanité. Mbola ny lafin'ny fiompiana fotsiny azy izay voaresaka izay. Malalaka dia malalaka ny tsena azon'i Madagasikara trandrahana any Chine. Fa manaona kosa ny lafin'ny fambolena.
Anisan'ny mahamafiorina ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Chine ihany koa ny fambolena. I Madagasikara dia fantatra amin'ny fananany velaran-tany midadasika azo ambolena. Tsy ilazana intsony ny mbola ananantsika tantsaha maro anisa mifototra amin'ny fambolena. Ary ny foto-tsakafontsika dia ny vokatry ny fambolena dia ny vary izany. Eo amin'ny famokaram-bary io indrindra dia mbola hanome tanana antsika hatrany ry zareo sinoa eo amin'ny sehatry ny teknika mpambolem-bary. Voaresaka manokana io lafiny io nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina ny ivitoeram-pikarohana ny vary safiotra sy ny parc de riziculture Yonlamping tany Hunan, Chine ny volana septambra 2024 lasa teo. Nisongadina tamin'izany ny ampiroboroboana ilay teknika mpambolem-bary antsoina hoe hybride na vary safiotra hoy ny fiteny malagasy. Sehatra tena azon'ny Madagasikara sy Chine ahazona vokatra faran'izay aingana ny fambolena. Ny finiavan'ny rotonta iroso amin'ny tena votoantin'asa no sisa andrasana. I Madagasikara manana ny fahavononana hanome ny tany ambolena. Ry zareo sinoa vonina hitondra ny traikefa amin'ny alalan'ireo teknisianina efa zadrara amin'ny fambolem-bary. Ka inona moa izany fa dia ny vokatra sisa no andrasan'ny mpanjifa e? Nahoana tokoa moa no andrandraina hitondra vokatsoa ity fambolem-bary iarahana amin'ny Chine ity? Ny fampiasana n'ity semence hybride ity zany dia ahafahantsika mampitombo avo telo eny efatra eny mihitsy farafahakeliny ny vokabary izay ho atao a Madagasikara. Ny vokatra izay dia izao afaka fotoana fohy izany tsika dia aleo tena ara-tsakafo. Hitondra aina avao ho an'ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara ny fampitomboana ny vokabary miakatra isaky ny hektara. Fahaleovan'ny tena ara-tsakafo raha teo no flamatra ho an'ny firenena malagasy. Ka rariny raha jerena manokana ny teknika mahomby ahazoana vokatra tsara. Tsy izoviana amin'ny fambolem-bary toy io ry zareo sinoa. Toy ny zaridaina mihitsy azy amin'izy ireo ny fikarakarany tanimbary. Ry zareo raha teo mihinam-bary toa antsika ihany, saingy ny fatrany no tsy mitovy. Maro tsy voatanisa ny tetikasa voaraikitra ao anatin'ny ceinture et la route izay mampifamatotra ny Madagasikara sy Chine. Ankoatran'ny lafiny ara-barotra sy ny fambolena efa voaresaka teo, mbola tetikasa goavana miandry ny fanamafisana ny fiarah-miasan'ny rotonta, ny fanamboaran-dalana sy ireo foto-drafitr'asa vaventy eto Madagasikara. Samy maneho ny fahavonona ny firenena rotonta ka dia tonga eto Madagasikara ny 1 oktobra 2024 ny délégation sinoa no tarehin'Andriamatoa Muhong, filoha lefitry ny conférence consultative politique du peuple chinois na CCPPC sady filohan'ny groupe d'amitié Chine-Afrique. Ho an'ny Madagasikara manokana dia efa vinan'ny filom-pirenena Andry Rajoelina ny hitondran'ny Madagasikara amin'ny fisandratana ihany koa. Izany no mahatonga ireo tetikasa miainga avy any fotony mba hametrahana fototra mafiorina. Anisan'izany ny fahavitantena ara-tsakafo, ny firoborobon'ny lafiny ara-barotra, ny fanamboaran-dalana izay miantoka ny famoaham-bokatra. Efa ananan'ny Madagasikara ny harena isan-karazany hoenti-manana amin'ny fampandrosoana. Fa ny fisian'ny mpiara-miombonantoka toandry zareo sinoa dia manamafy ny fahaiza-manao ahazoana ilay traikefa entina manatratra ny tanjony. Teo hatrany ny gouvernemanta sinoa nanome tanana ho an'ny firenena malagasy. Ny fisian'ny tetikasa ceinture et la route dia voamaika ampitombo ny tsirikefitra entina manatsara ny fiarah-miasa eo amin'ny rotonta.
nitoy-hatrany anie ny fiarah-miasa amin'ny Madagasikara sy Chine ka hisongadina ny firoborobon'ny fifankatiavana efa niredareda hatramin'izay.